koa dia mangataka ny azahoany faritra mangoro satria zay manko zao mora mitambatra any alaotra araka izany resaka reo zany hoe zay mangoro aloha tena milaminy mato zay ngamba nypohdrona hitonareo reny zavatra nseho reny eto dia misaotra ny filoham-pirenena koa navitandray aniny trano be ny zokiolona iny dia misaotra ny ministra Kotsanay misaotra ny ministry ny Foloalinda satria iarahantsika mahita ngany tamin'ireny 29 mars reny anisany tena nanampy zareo tamin'izany zavatra zany tsy ho titsitako ny zavatra nataony ministry ny travaux iarahantsika mahita ngambany zay nahaberesaka tamin'ny Facebook hoe podronareo nefany tsy tany masonareo ve ny lalana tapitanàna rehetra simba reny ny azakazaka tany amin'ny ministry ny travaux zay satria mafy loatra le fanenjehan'olona anay dia fotoana fohy kely tena amboarina daholo ny lalana tapitanàna anisan'izany efa amboarina kosa ny lalana bodikondro efa naheny koa raha zay fa io lalany gara io dia atoato koa izy eo efa amboarina tsy mipetrapotsiny zahay député zay ilazain'olona hoe podro satria dia tena miasa andro manalina aso sy atsara ny vahoaka satria izay no efa nametrahany vahoaka ny fitokisana taminay tsy moramora ny ametrahandro vahoaka reo hoe podro zany ary raha mahita fa zako efa sénateur teo voafity tamin'ny isa farany mba tsara ihany tamin'ny faritra iny raha ny fijerinareo azy ka tsy maintsy miasa ianao anasony vahoaka satria izay ny fiangasanay dia ny fifampienona dia tokony apitraka koa le tena hoe fitiava-tanin-draza fa tsy hoe faly manohitra foana azonareo satria samy mba efa tao tamin'ny fitondrana daholo inkereo rehetrarehetra reo na ireo manohitra reo tsika zao mahitan'izany dia ny vahoaka koa nge mitsara ny zavatra ataony tsirairay reo ny vahoaka reo na mitatataty eo ianao mahay mandinika sy mitsara reo amin'ny zavatra rehetra sy mahay mampitaha ny teo aloha sy ny ankehitriny rehefa be mipirianana tonay ary ny firenena efa nampanantenany zany tamin'ny kabary zay nataon'le rehetra tamin'izay fa zay nge leo mahatonga le izy hoe mangoro tsisy olany avery foana mangoro tsisy olana mihitsy zay ka dia nareo moa mahitan'izany ngamany ho anareo journaliste rehetra zay mandeha any mahita hoe zay ngamba